enisaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. fahalomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika nasanao hatrany azoto andingany ten'andriamanitra ary hitombo fahalalana sy hitombo finoana amin'ny tompony isika. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ninonninona marina. Isaky ny misy eritreritra miforona izay mahatonga antsika alahelo na ihany koa tezitra na hoe sorena na tsy hafetena dia tokony ampiaritsika ny fihizatoetra voalohany ilay voalaza amin'ny Filipiana 4:9 dia apetrao ny fanontaniana hoe marina ve zany? Tsy maintsy mampifandriana eritreritra diso amin'ny ten'Andriamanitra isika ary manaisotra an'izany tsy ao anatin'ny saintsika. Mba hananantsika fisainana madio dia tsy maintsy manana finiavana mongotra n'ireo eritreritra misakana antsika tsy hanana fiadanam-potsika. Raha mijery an'ireto ohatra manaraka reto ianao dia azony ao an-tsaina fa tsy lainga 100 mandrakariva ny eritreritra mihiba. Reto misy ohatra vitsivitsy: fijerena zavatra akapobe ny tafahoatra, manao tsoa-kevitra akapobe ny avy amin'ny fanandramana voafetra dia matetika izany no aseho amin'ny alalan'ny teny hoe tahakany hoe mandrakariva na mihitsy no filazana toe-javatra tokana. Ohatra hoe tsy mba ho azoko mihitsy io fisondrotan-toerana io, manao an'izany mandrakariva izy. Fanamavanana na hoe fanitarana ny toe-javatra, fomba fijery maneho ny zavatra ho manana lanja be na kely kokoa noho izany tena noho izay tena lanjana zany. Ary matetika aza mamorona dia lasa loza hitranga. Ohatra hoe androany no andro ratsy indrindra teo amin'ny fiainako, adinoko ny momba n'io mail io izy ka mety tsy hatoka intsony lehibeako, tsy ahazo fanandrotan-karama aho raha hisaraka amiko ohatra amin'ny vadiko. Fisontonana tsoa-kevitra aingana loatra, famoronana tsoa-kevitra mihiba momba ny fahitan'ny hafanao, momba ny ho avy nefa tsy misy porofony akory zany. Ohatra ihany koa hoe nahita mpiara-miasa sasany nresaka ato aorian'ny famelaberanana nataoko dia tena azo antoka fa nanakihana ny zavatra nataoko izy ireny. Movy efa sendran'ireny ianao. Sasany koa mety manao hoe tena ho toka tena mandra-pahavato aty. Fanomezan-tsiny ny tena no na dia tsy tompona andraikitra feno aza ny tena, na koa hoe fanomezan-tsiny ny hafa na fandavana andraikitra ao anatin'ny toe-javatra. Ohatra hoe rehefa mitenitsika hoe tena fahatsoako avokoa zany, raha tsy nitabataba tampoka izao izy dia mety tsy tezitra ahako ka tsy nisy an'iny lozam-pifamoivoizana iny. Maro ny zavatra afaka hisintomantsika ohatra sy lesona. Ireo eritreritra manisy ny zava-misy, ireo no fiarovana mafy tsy maintsy ravana. Mety ahita fiovana avy hatrany ianao na mahita haritra ny
fisehoan'ny fiovana nefa izy tokoa zany no fironon'andriamanitra ho azo volavolaina sy afaka miarina indray ho arinany dona na ratra tokoa manko ny adoantsika ary tian'andriamanitra ianao anana fiovahana anana fiorenana ary atanjaka aoka ny tsy alaky anana tsoakevitra pitrao manjaka riva ny teny hoe marina tokoa ve zany vavakasika andriamanitra tobitianay io misaotra anao zay ny amin'izany lesina nomenao anay ny io izany saotra manome torohevitra anay amin'ny fomba fiainana fieritsereta mafanay manana fotony dia mety izy ianao oloha raha ny mpoirany ny fahazavanay minaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.